Sehatry ny toe-karena indray kosa ary isy fiantraikany goavana eo amin'ny toe-karem-pirenena ny loza voajanahary ny sesy teto amin'ny firenena teo aloha teo mandraka ankehitriny ary raha ny fanazavan'ny mpahay toe-karena Andriamatoa Ralson Roger dia mbola mitohy ary maro ny trabona tsy maintsy isy fiantraikany eo amin'ny vidim-piainana izany loza voajanahary izany arahantsika ny hevitra izay mpahay toe-karena izay. Ankoatra ny fahasimbanara materialy, mamotika ihany koa ny toe-karena amin'ny fisian'ny loza ara-boajanahary teto an-drenivohitra sy ny manodidina, ny fiotsahan'ny tany ary ny keriany Atsimonosy. Ihena ny vokabary amin'ity taona ity, hiakabidy ny entana ampiasaina isan'andro ary mitombo isany tsy fampihinasa. Ho amin'ny Profesora Ralson Roger, ankoatra amin'ny BNGRC, dia tokony hisy ny rafitra iombonana momba ny vonjy-taitra apetraka ahafahana miomana amin'ny loza ary manarina aorian'ny loza ara-boajanahary. Ilaina ihany koa ny fahasahiana politika avy amin'ny mpitondra araka ny fanazavana ny entin'ity mpahay toe-karena ity. Misy fiantraikany ara-toe-karena tokoa iny zavatra iny. Nefa koa misy fiantraikany eo amin'ny lafiny maha-olombelona, indrindra amin'ny lafiny asa zany. Fantatsika fitarain'izy ireo fa tsisy asa tony mihitsy potika ny fiarikarenany ary dia tombondray zany zao ny olona tsy hanasa. Manarak'izay reny olon-dreny hery tokony hamokatra reny mba hampatanjaka ny toe-karentsika dia mazava ho azy fa arisanisa koa zany ny toe-karentsika na tiana na tsy tiana. Ny zavatra tena tsapako moa dia tsy nitsangana ilay karazana foibe anankiray izay miatrika ny loza toy ireny marina fa misy ny BGRC kanefa tokony hisy foana ny vonjy-taitra ohatran'ireny hitambara ny vondrona samihafa toy ny Croix Rouge, ny ministera mponina sy ny sisa. Ireo zany dia tokony hiatrika alohan'alina ny toe-javatra misy toy ireny. Raha fehezina zany dia tsy dia niomana loatra ny fitondrana hiatrika ny loza toy ireny fa niankina betsaka koa tamin'ilay BGNRC izay marina fa fanonisa taona io ka mahatonga zany ny fisalasalany ny avy any ivelany hoe ame fanampina izy omenana izy tsy tao le vondrona resahako izay izy tsy ameniny amina ministera na amina sokajin'olona fotsiny fa tsy maintsy misy karazana hoe fikambanana vondrona hery samihafa mitambatra manao an'iny zay izy vao mameka hitatsika fa tsisy le fanampela-paniverana na dia nanao antsoava Andriamatoa Premier Ministre izay isorana azy nefa tsy nisy akon'olo izy. Raha nitatitry ny BNGRC ny fahefatry ny volana Martsa 2024 dia nahatratra 20 ny namony ainy ary tafakatra 4,697 ny trabona amin'ny faritra telo dia aloatra Mangoro, Analamanga ary Vakinakaratra.